Mpino entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Io mbavaka tsy atompoko. Voninahitra ny ao anao Andriamanitra raisanaka fany masina. Andriamanitra tsara ary mpanao tsara. Tsy miova ho maly sy ny roa mandrakizay. Mitantana ny amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao ary mitsinjo anay tokoa avy eny amin'ny lapan'ny voninahitra ao. Eny midina eo ny voninahitra sy aty anatinay. Mankalaza anao izay mame voninahitra anao. Ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Eny mipetraka ambony izay fiandrianana. Manoroka ny tongomasonao Jesosy avy any Nazareto. Tianay tokoa ianao ary maneho mandrakariva ny voninahitra sy ny herinao eo amin'ny fiainanay. Ankalazay ny anaranao isanandro ary ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra Jesosy amin'ny zava-tsoa rehetra izay arotsakao, ny fiainana indrindra izay nomenao anay, ny aina mahavelona, ny fofinaina mbola afaka ao anatin'ny mitoetra ao anatin'ny vavorinay ary ihany koa ny fahasalamana sy ny hery sy ny tanjaka izay tolotrao ho anay tsirairay avy. Eny izany rehetra izany no manam-porofo fa eo aminay tokoa ianao. Ary marina ny voalaza fa eo aminay Andriamanitra, eo anivonay Andriamanitra. Mankasitraka, mankatelina, mame voninahitra, eny mitsaoka anao. Isanandro rahay mpanomponao, miaraka amin'ny feo lanitra tokoa hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, henike ny voninahiny tany rehetra. Halleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fandresen'ny Mpino Kristiana. Izany loha hevitra bandintsika amin'ity andro ity. Ny fandresena izay eo amin'ny Mpino Kristiana ary hitantsika izany eo amin'ny bokin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9, ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 7:30 farany. Romains 8:35-39. Voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa misary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alala ity antsika. Fa matoky aho, fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na reo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Mitondra fandresena ho antsika hoe Jesosy manoloana ny fahafatesana araka ny hitantsika ao amin'ny filazantsara ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty, araka ny voarakitra ao amin'ireo epistily tahaka ny nosoratan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 1:12. Manoloana ny aretina rehetra araka izay nambara ao amin'ny Isaia 7:15. Manoloana ny olam-piainana fa hoy Jesosy, mankanesa tsy amiko ianao rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izany no anomenao fitsarana. Entiny ziogako, fa malemy fanasa tsy miavina-po aho, dia fitsarana ny fanahy anareo nareo, fa maivana ny entako ary mora ny ziogako. Maty toko 2:20 ny andininy 9:20. Manoloana ny adin'ny tsaina, indro endrik'ilay adin'ny tsaina nentin'ny Tompo Jesosy ny satro-tsilo izay natao teo an-dohany. Maneho izany fa na inona karazana adin'ny tsaina mety mandoantsika ry havako, tadidio fa efa nentin'ny Tompo izany ary resiny izany. Mitondra fandresena ho antsika hoe Jesosy amin'ny adin'ny mpanahy izay mety mandoantsika. Hoe ny Tompo tao amin'ny fijaliana, raha io, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Tsy
tsy misy ady mipanahy mihoatra lavitra amin'izany ry havako. Ary matoa ny entin'ny tompo Jesosy izany dia noreseny. Ary matoa noreseny dia nomeny anao izany fandreseny izany. Nomeny antsika tsirairay avy. Nomeny ho an'izay rehetra mino fa nitsangana tamin'ny maty izy ary nandresy ny fahafatesana. Mino fotsiny ihany hoy Jesosy dia ho resinao izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa ambonin'izany dia maneho izy amin'ny Maty 2:7 hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Manahoana ary miendrika ilay fandresena? Ara-panahy aloha mazava loatra ny fototra. Fa saingy izao misy fiatraikany amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Na ara-tsaina, na ara-batana, na eo amin'ny fiarahamonina, na amin'ny toe-karena, na amin'ny zavatra rehetra izay mety mitranga. Fantatsika fa ny tanjotsika dia ny lanitra, ny hidirantsika ny lanitra. Izay no zava-kendrena lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika Mpino Kristiana. Ary ny tanjotsika ety ambony tany dia fiainana miaraka amin'ny Jesosy amin'ny anan'ny fanahy fa izy tokoa avy ananantsika fiainana dia fiainana be dehibe. Jaona 4:10. Io fanahy masina io no manolotsaina mampahery, mampatsiahy ny tenin'i Jesosy rehetra. Ary amin'ity Romanina 5:8 dia tsapantsika tokoa izany fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy izany. Raha misy olona tokoa mantsy mety lava eo amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy avy amin'ny hoe tsy fahampin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany na hoe tsy ampy ny fitiavan'Andriamanitra na misy indro kely eo amin'ny zavatra tanteran'Andriamanitra sanatria fa avy amin'ny hery izay miasa, ny herin'ny ratsy izay manodidina. Eo koa ny fanaovana tsinitsinina ny fiorenana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ireny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'ny fiainantsika ireny ravana dia mila alalinina ary tokony hotsarotsika fa efa noresen'ny tompo avokoa izany rehetra izany. Manahoana ny fifandraisako sy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy? Manahoana ilay fiorenantsika marina tokoa amin'ny Jesosy? Araka ny tenin'ny tompo tokoa hoe mitomy hoe raha amiko dia toetra aminareo aho. Mitoetra amin'ny tompo ve isika dia ilay tompontsika? Ino amin'izany mitoetra amin'ny tompo izany? Vavaka sy tapaka izany. Ny fiantorana amin'ny tompo isan'andro izany, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, ny fandraisana fanahy masina izay miasa ao anatsika izany. Izany natao hoe fitoerana amin'ny tompo. Ary raha manatanteraka izany isika dia mahazo matoky fa tsy ho tafasaraka no vinanoviana amin'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy satria mitoetra ao amin'ny Kristy Jesosy ilay tompontsika. Ry havana, ireo karazana zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'ny Paoly Apôstôly izay nolazainy anankifito teo dia ny ainany. Ary fantany izany zavatra izany. Ary ny valon'ny fanontaniana tokoa izay nitranga dia izao. Na dia nitanisa aza Paoly Apôstôly ireo zavatra natrangan-javatra fito izay ny ainany dia izao. Tsy nampisaraka azy novinanoviana tamin'ny fitiavan'Andriamanitra na ny fahoriana, na ny fahantrana, na ny fanenjehana, na ny mosara, na ny fitanjahana, na ny loza, na ny sabatra. Tsy manakana ny ainantsika izany. Ireo toe-javatra ireo ny fitiavan'i Jesosy fa izao kosa mampandresy antsika eny andalana ny tompo raha mamakivaky izany rehetra izany. Ka na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana izany ry havana dia tsarovy fa ny tompo Jesosy no mombanao aza matahotra. Ino fotsiny ihany? Tsy avy any Nazareta ny tsy tany masonao izao aza dia izao ny masin'ny fononao, ny fonao izay mifikitra aminy mampatsiahy anao isan'andro fa ao anatinao izy. Eo anivontsika izy ary miasa izy, ary miasa izy iza moa no anakana, ary miasa iza moa no handresy. Maireza manontany tsy miova Jesosy fa ataon'Andriamanitra ho mpandresy isika ary mahazo antoka isika fa mahatoky ny fitiavana. Tsy miova ny fitiavana ary mitoetra mandrakariva ny fahamarinany. An'Andriamanitra ny voninahitra fa antsika kosa ny fandresena ary koa hahatonga antsika ho resy lahatra fa manatanteraka ny teny izay ataony tokoa Jesosy na inona zavatsarotra andalovantsika. Vavaka tsika ravana. Jesosy malalo sambatra manana anao. Sambatra satria tsapany tokoa fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova maro sy ny mandrakizay. Andriamanitra izay mipetraka any ambony seza fiandrianana ary tia anay tanteraka. Ary zany fitiavanao izany tokoa Jesosy dia fitiavana tsy mihatsara velatsia. Fitiavana
tsy miova, fitiavana fendro tanteraka, ary koa fitiavana izay maneho ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Eny Jesosy malala tsapany tokoa tamin'ny alalan'ireo fiainan'ny mpanompona marobe tao amin'ny soratra masina, indrindra ry Paoly apôstôly, fa nandalo fahoriana izy, niandra tamin'ny fahantrana, ary ihany koa ny fanenjehana mahivay, eny ny mosary, ny fitanjahana, ny loza samihafa izay nianatra taminy, kanefa nivoaka mpandresy izy na dia tao anatin'izany rehetra zany aza. Tao ihany koa ny famonoana, ary ihany koa ny sambatra izay nitranga teo amin'ny fiainany, dia ireo famonoana sy ireo fikapohana mahamay izay nahazo azy, na ara-batany zany, na ara-tsainy zany, na ara-panahy, fa izao kosa nivoaka mpandresy mandrakariva satria nanana ny fonina velona tao anatiny. Fa Jesosy tsy miova, omaly an'io mandrakizay. Jesosy malalo, mankasitraka anao zay ny fiainan'ny mpanomponao, ary mankasitraka anao zay no ny filazantsara anao izay miatra eo amin'ny fiainanay, mitantana anay, ka na dia anatin'ny aretina aza, na dia anatin'ny fahoriana aza, na dia anatin'ny fanenjena samihafa aza, na dia anatin'ny tsy fisina aza tompo manalo. Eny, ireo zavatsakotra maro samihafa izay lovanay, izao mifantanay, fantatray tompo manala, dia izao tsy miova ny fitiavanao, ary miasa ianao, ary manatanteraka izay rehetra soa ho anay tsiraray avy. Izany tompo marika mandrakariva, fa ianao dia maneho ilay fandresenao eo amin'ny fiainana ara-panahy, ary koa amin'ny lafim-piainany manontolo. Koa dia ampianaro ray atoky ianao, ampianaro ray fikitra aminao, ampianaro ray iantso mandrakariva amin'ny fananao masina, mba tonga anay Jesosy hanana ny fitiavana avy aminao, ho tianao amin'ny fony rehetra, amin'ny fanahany manontolo, amin'ny sainy rehetra, ary ihany koa ny tenanay, ary ny herinay manontolo, eny momba nay rehetra anatinay Jesosy manalo, dia hitiavanay ilay Andriamanitra rainay. Ampianaro koa zay tompo manalo, ho tiana manataka ny tenanay, fa zany ny porofo velona, fa misy ianao ary mamaly fity koa izay rehetra mitady anao. Tompo Jesosy io, sambatra tokoa izay mananao, ary sambatra hay mampiatra ny teninao isan'andro, fa satria sambatra ao ianao, ianareo. Eny Jesosy zany fahasambarana rehetra nomenao zany, dia tsarovana isan'andro, fa misy antony ny toeranay ty ambony tany, ary misy dikany matoa zay mbola eto mandrakandroana. Ka ndreto eto mpanomponao amakivaky iny lalana iny tompo manalo, amakivaky izao fiainana izao, dia ataovy Jesosy tserikerika, ataovy Jesosy hijery ny azo fijaliana izay niary entanao, ary ihany koa inandresenao, ary ihany koa mbola porofo lehibe fa toy izao tokoa ny tiavan'Andriamanitra tontolo izao, nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandrany zanak'ondry, nihaja mamboninahitra, anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, fa aminay kosa ny fiteny manambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Haleloia. Amen.